Zay ny makasika an'iny fa indro sosona no noraisiny teo anivon'ny commandeny gendarmerie pirenena ny voalohany herinandro teo dia ny colonel Bertrand de Reboul, chef de mission Afrique subsaharienne, niaraka tamin'ny lieutenant colonel Xavier Chatillon, officier Afrique avy amin'ny direction de la coopération, sécurité et défense ao amin'ny ministère ny raraham-bahiny frantsay. Nanokana fotoana hitsidiana ny anivon'ny commandeny gendarmerie pirenena ny colonel Bertrand de Reboul, chef de mission Afrique subsaharienne, niaraka tamin'ny lieutenant colonel Xavier Chatillon, izay officier Afrique eo amin'ny direction de la coopération, sécurité et défense eo anivon'ny ministère ny raraham-bahiny frantsay ny voalohany herinandro teo. Tafiditra anatin'ny iraka fanaovana tombana ny zava-bita ireo tetikasy arahan'ny firenena rontota moa izao fitsidiana izao. Fotoana nahafahan'ny colonel Bernard Grier, chef de détachement gendarmerie de coopération de Madagascar ihany koa, nanoitra ireo tetikasy ny gendarmerie pirenena izany natao vaindohan-dresaka ny mikasika ny fanaraha-piaramiasa ny taona 2024 2024 eo amin'ny firenena rontota. Ireo dingana nototsaina nitoetra raha ankehitriny ary ny teti-bola hatramin'ny taona 2024 ajery totiky ny asa vita ny paikadiny gendarmerie pirenena amin'ny taona ho avy iny. Nitondra fanazavana mikasika ny endriky ny fanaraha-piaramiasa ihany koa ireo tetikasa tokony fantohana araka ny teti-bola izay nahena ary ny fampiofanana ny iraka maro samihafa kosa eto Madagasikara.